Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ry havana. Mahatratra ity alahady ity ary banjina antsika indray ny lohahevitra eo amin'ny sahan'ny FJKM manao hoe mampahery ny fanahy masina. Koa dia vonony eo ampelantanantsika ry havana ny salamo 9:1 ny 2 ka hatramin'ny 5. Zay no iarahantsika mamaky ho fiderana ny Tompo. Ho aminareo mandrakariva ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo mpamonjy antsika. Amen. Andesika hideran'ny Tompo amin'ny fiarahana mamaky ny salamo manao hoe: Andriamanitro, tafatoetra ny foko, ny fanahy mihira sy ankalaza, mifoaza ary vanisy rokana, ifo maraina koa, hideranao eny amin'ny firenena maro a Jehovah, ary ankalazanao eny amin'ny Jebilesy. Fa lehibe mihoatra ny lanitra ny famotramponao, ary mipaky eny ambony rahona ny fahamarinanao. Misandrata ny ambony lanitra ianao Andriamanitro, ary ao amin'ity ambony tany rehetra ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra Ray Zanaka ary Fanahy Masina, misaotra anao zay noho ny fitahiana sy ny fahasoavana nomenao anay, ary nitehirizanao ny fiangonana ho tanteraka mandraka ankehitriny sy ho mandrakizay. Misaotra noho ny fitarihan'ny fanahinao masina zay nampahery, ka mbola nahafahan'ny fiangonana nijoro vavolombelona noho ny amin'ny filazantsaranao. Koa indreto ary izay Tompo, midera mankalaza anao, manome voninahitra anao noho ny amin'ireo soa sesehena zay nataonao teo amin'ny fiainanay. Misaotra noho ny asa n'ilay fanahy masina zay mampahery, mampandresy anay. Misaotra noho ny asa ny fanahy masina zay manolo-pahendrena sy mitantana ny fiainanay. Misaotra noho ny asa ny fanahy masina zay manome anay ny fahazava-panahy. Koa hatreo feno Tompo izao fotoana izao, fa ataonay voninahitra ny anaranao zany, ary mahatoky fa azo fiainam-baovao ao aminao noho ny asa amin'ny fanahinao masina izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, lay Tomponay, no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana zay ankalazana ny tenin'Andriamanitra isika ry havana, koa hitsangana zao ny mpanompon'Andriamanitra zay anatanteraka ny mofinaina ho an'ny ankizy sy ny tanora. Ary rehefa vita izay dia ataontsika ny hira laharana 500 ny 1 sy ny 4, dia hitsangana ireo mpanompon'Andriamanitra hivavaka sy hamaky ny soratra masina.
Ny sampana sekoly alahady dia faly miarabantsika rehetra amin'izao 10 minitra sekoly alahady izao ary faly manolotra ho anareo any tenin'Andriamanitra. Mialohan'izany dia hitsangana ny ankizy sy ny tanora ny sampana sekoly alahady rehetra hanao ny hira 2:700 ka ny andiny voalohany ihany. Rehefa vita izany dia afaka mipetraka ianareo. Andriamanitra zomena anareo androany dia amin'ny oabolana 720 ka ny andiny 720. Oabolana 720 ny andiny 720. Aorianan'ny salamo izany. Oabolana 720 ny andiny 720. Vakiko dia arahanareo amin'ny anaran'i Jesosy. Izaho manafina amin'ny fahotantsy ambininy fa izay mitsotra ka mahafoy azy no azo famindrapo. Averiko vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Izay manafina ny fahotantsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy azy no azo famindrapo. Arao anety tantara ity Iandry rakizy dia zazalahy kely zanak'olona kristianina. Nefa na izany aza ny toetrany fetsifetsy ratsy izay izy. Indray andro inona ny tranga ho inareo? Ny raha andren'ny vidimenaka izy. Dia lasa tokoa izy fa inona nataony ho ianareo? Nangalary ny reto ny vola vidianana menaka dia nakany ka ny vidanany kanety. Dia natery ny aingana le menaka satria maika ilalao an'le kanety hono izy. Rehefa lalao teo tokotany nefa izy dia nivoaka tampoka neny ary variana nijery azy ny lalao teo. Dia tsy nahatry neny ka nanontany azy hoe aniza ary se reto kanety vaovao reo? Dia dedaka be ny ianao lahy ka niteny hoe reo vao nividiko reo. Dia gaga neny. Taiza izany nahitany seny fidianana andreo? Lazao ny marina aza feniny sady nitrerina reniny. Natahotra ny reniny rakizy andry dia nitsotra ny marina ka niteny hoe ny volan'ny fidianana menaka ary neny no nakako ny fidianako andreo. Dia sady ny fony izy rakizy ka nilaza ny tsy amerina intsony. Ny lesona azo tsoahantsika amin'izany dia izao: aoka isika atahotra an'Andriamanitra ka raha misy fahotanana ataontsika dia ndeha ho lazaintsika amin'Andriamanitra izany ary ifonantsika ka tsy averintsika intsony. Fa hoy ny oabolana 720 ny andiny 720 manao hoe izay manafina ny fahotantsy ambininy fa izay mitsotra ka mahafoy azy no azo famindrapo. Iaraka hivavaka isika. Misaotra anao izay Jesosy no ny teninao izay mampianatra anay fadiny ratsy. Ny fanahy masinao anay hiasa mahery aty anatinay ka hanova ny fiainanay. Dia misaotra Jesosy. Amen.
ry Andriamanitra rainay eo rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Andriamanitra masina ianao ary tianao masina tahaka izany izahay, ny teninao anefa no fahamasinana. Ko mangataka ny fanaino masina izay hiasa ao anatinay tsiraray aby reto mba hananana izany fahamasinana eo amin'ny fiainana izany, fa ny teninao ny jiro sy fahazavana ao anay. Ko misaotra anao Jesosy. Amen. Zao dia ho vakiana amintsika ny soratra masina. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny Joba 7:30 ny 1:1 ka hatramin'ny 7. Joba 7:30 ny 1:1 ka hatramin'ny 7. Vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Kanefa masina ianao ry Joba, mianoa ny alahadro ary mandrenesa ny teniko rehetra. Indro fa efa niloabava aho, miteny ato am-bavako ny lelako. Ny hitsim-poko no iseho amin'ny teniko, ary ny fahalalan'ny molotro no ilazaina tsy asiana fitaka. Ny fanahin'Andriamanitra no efa nanao ahy, ary ny fofonain'ny tsitoa no mamelona ahy. Raha hainao valio ary aho, miomana ianao ka miatreha tsara. Indro izaho koa mba han'Andriamanitra tahaka anao ihany. Eny, izaho koa mba nosombinana avy tamin'ny tanimanga. Indro ny fampatahorako tsy dia hampatahotra anao, ary ny vesatra avy amiko tsy dia hitambesatra aminao. Jaona toko voalohany. Jaona toko voalohany 2:30 ka hatramin'ny 4:30. Jaona toko voalohany 2:30 ka hatramin'ny 4:30 amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jaona nanambara ka nanao hoe, izaho nahita mifanahy midina avy any an-danitra tahaka ny voromailala ka nitoetra teo amboniny. Ary izaho tsy nahalala azy, fa izay naniraka hanao batisa amin'ny rano no nilaza tamiko hoe, izay ho hitanao idinan'ny fanahy sy hitoerany, dia izy mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Ary nahita aho ka dia nanambara fa izy ny zanak'Andriamanitra. Romanina toko 9 1:7 ka hatramin'ny 7:10. Romanina toko 9 1:7 ka hatramin'ny 7:10 amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy, araka ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Fa raha Kristy mitoetra ao anatinareo, na dia maty any aza ny tena noho ny ota, dia fiainana kosa ny fanahy noho ny fahamarinana. Ary raha ny fanahy izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Ary amin'izany ry rahalahy dia mpitrosa isika tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo. Fa raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty. Fa raha ny fanahy no hamonoana anareo ny asan'ny tena dia ho velona ianareo. Ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Yeah.
aminareo mandrakariva ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo mpamonjy antsika. Amen. Andeha riavana ny Romanina toko 9 ny 9 ka hatramin'ny 7 no andraisantsika ny 4 amin'ity anio ty. Manomboka eto amin'ity toko 9 ity riavana no iresahan'i Paoly apôstôly ireo fitahiana azon'ny mpino no ny asan'ny fanahy masina. Anazavany fa ny asan'io fanahy masina io ane eo amin'ny fiainan'ny mpino dia ahitana vokatra tsara izany. Amin'ny Paoly apôstôly mantsy dia io fanahy masina io no ery ahafahan'ny mpino miaina ilay fiainam-baovao rehefa notanterahan'Andriamanitra ny planiny mba ho famonjena ny olombelona. Ary ny mpino no tokony toetra mandrakariva ao anatin'izany mpamonjen'Andriamanitra izany. Asongadin'i Paoly ary fa io fanahy masina io no ery enti miaina izany fiainam-pandresena izany. Mazava arak'izany ny mahazava dehibe ny fananana ny fanahy masina sy ny hitoerany fanahy masina ao anatin'ny olona. Eto amin'ity perikôpantsika anio ity riavana dia jereo ange fa inefatra i Paoly no miteny ny fitoerany fanahy masina ao anatin'ny olona. Eo amin'ny 9 dia ambaran'i Paoly ny aminy hoe fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Eo amin'ny 10 dia mbola ambaran'i Paoly indray ny aminy hoe fanahin'i Kristy no mitoetra ao anatinareo. Eo amin'ny 11 miverina indroa ny fanambaran'i Paoly manao hoe ny fanahiny izay nanangana ny Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Miariary eto riavana fa manana ny anjara toerany lehibe eo amin'ny fiainan'ny olombelona ny fanahy masina. Noho izany andenge hatsangatsika ny lohahevitra manao hoe ny fitoerany fanahy masina ao anatintsika voalohany no antoka hananantsika ny tena fiainana. Ny fitoerany fanahy masina ao anatintsika no antoka hananantsika ny tena fiainana. Raha miresaka izany fiainana izany Paoly eto dia foto-kevitra lehibe anankiroa no anazavany mahakasika izany atao hoe tena fiainana izany. Ny voalohany amin'izany dia asehony amin'ilay hoe fiainam-piombonana amin'Andriamanitra. Fiainam-piombonana amin'Andriamanitra. Eo amin'ny 7 no anambalana izany manao hoe fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy. Raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo, fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Io ilay fanambarana ny amin'ny hoe tsy azy io, tsy ao amin'Andriamanitra zany, fa ny tena marina hoe rehefa manana ny fanahin'i Kristy ny olona dia manjary tafaombona amin'Andriamanitra izy. Io fanahin'i Kristy io no roy, kofehy, tsy azo tapahina, mampiombona ny olona amin'Andriamanitra. Ary izay no anambarana ny amin'ny hoe raha miresaka ilay tena fiainana i Paoly eto dia ilay fiainam-piombonana amin'Andriamanitra. Ny fitoeran'ny fanahy masina ao anatintsika no ananan'ny olombelona enti manohitra ny herin'ny ota, enti manohitra ny fahotana, satria fantatsika tsara ary fiangonana fa vokatry ny fahotana ange ka tapaka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Noho izany rehefa mitoetra ao anatin'ny olona ny fanahy masina dia mahavita manohitra ny herin'ny ota, mahavita tsy hanota intsony olona. Ny dikan'izany mitohy mirindra sy milamina ny fiombonana amin'Andriamanitra satria resy ny fahotana. Tonga manana fiombonana amin'Andriamanitra isika satria tsy baikony Satana intsony, ary tsy ny baikony Satana intsony no tanterahintsika,
fa ny sitrapon'Andriamanitra. Noho izany ry havana, zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika ny fananana ny fanahy masina mba tsy ho tapaka ny fiombonantsika amin'Andriamanitra ary andresentsika mandrakariva ny herin'ny maizina, ny herin'ny Satana, ny herin'ny fahotana izay hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Noho izany, ny fiainam-piombonana amin'Andriamanitra no ananantsika satria ao anatintsika ny fanahy masina. Ny foto-kevitra faharoa izay ambaran'i Paoly eto mahakasika ny atao hoe tena fiainana dia ambaran'i Paoly zany ny amin'ny hoe fiainam-pahamarinana. Fiainam-pahamarinana hita zany eo amin'ny 10 sy ny 120 mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, na dia maty ihany aza ny tena noho ny ota, dia fiainana kosa ny fanahy noho ny fahamarinana. Ary raha ny fanahy izay nanangana ny Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty no amelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Miteny Paoly eto manao hoe raha ny fanahiny Kristy no mitoetra ao anatinareo, ny tiana ampitaina amin'izany koa dia misy hevitra manao hoe raha ny fanahiny Kristy no ao anatinareo, entina hanambarana ny fanamarinana nataon'i Kristy ho an'ny mpanota izany. Jesosy Kristy ilay maty sy natsangana tamin'ny maty ho fanamarinana ny olombelona mpanota, ka mba hanapoforona izany dia i Kristy, ny fanahiny Kristy no mitoetra ao anatinareo. Lay fanahiny Kristy izay manamarina antsika no mitoetra ao anatintsika. Ka rehefa izany fanahiny Kristy izany no mitoetra ao anatin'ny olona, dia fiainam-pahamarinana mandasy manohitra ny asan'ny maizina sy ny asan'ny Satana no ao aminy. Rehefa io fanahiny Kristy io no miasa mahery ao anatin'ny olona, dia mahavita manohitra ny tsy fahamarinana rehetra izy, ka mijoro vavolombelona noho ny amin'ny fahamarinana araka ny Kristy. Ny tena fiainana ho an'ny olona manana ny fanahy masina ao anatiny ry havana dia tsarovy fa olona manao ny fahamarinana araka n'Andriamanitra izany, mahavita manohitra ny tsy fahamarinana rehetra ary mijoro vavolombelona nohony ny fahamarinana zay ao anatiny nohony ny fanahy masina. Ry hava-malala, raha miresaka tsika teo ny amin'ny hoe ny fitoeran'ny fanahy masina ao anatintsika no ananantsika ny tena fiainana, dia tsarovy fa fiainam-piombonana amin'Andriamanitra zany ary fiainam-pahamarinana. Zay ny voalohany ry havana. Fa ny faharoa dia izao: ny fitoeran'ny fanahy masina ao anatintsika faharoa no antoka hananantsika ny fandresena. Ny fitoeran'ny fanahy masina ao anatintsika no antoka hananantsika fandresena. Hita zany eo amin'ny 17 manao hoe: fa raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty, fa raha ny fanahy no amononareo ny asan'ny tena dia ho velona ianareo. Ny dika teny ombonana moa dia milaza manao hoe: satria raha velona araka ny mahaolona ianareo dia ho faty, fa raha ny fanahy masina no amononareo ny asan'ny mahaolona mpanota dia ho velona ianareo. Ny dikan'izany, rehefa manaiky asan'ny fanahy masina ny olona dia azo antoka ny fandreseny manoloana ny asan'ny maizina rehetra. Manaitra ry havana, ny filazan'i Paoly manao hoe: ary amin'izany rahalahy dia mpitrosa isika. Eo amin'ny dika teny ombonana moa dia milaza manao hoe: koa amin'izany ry havana misy adidy ananantsika. Inona ary lay trosa? Inona lay adidy ny olona izay hitoeran'ny fanahy masina? Tsotra ry havana dia izao: manohitra, mamono ny asan'ny mahaolombelona mpanota, manohitra ny asan'ny Satana. Ny marina dia izao: raha amin'ny mahaolombelona, amin'ny mahanofo atsika, dia io filana amin'ny mahaolombelona,
io filana manofo atsika io no miady mafy anjaka eo amin'ny fiainantsika. Noho izany, eo indrindra no ilana ny fanahy masina mba ho mpandresy isika fa tsy ho resy ny fahefan'ny Satana. Eo indrindra no ilana ny fanahy masina ao anatintsika mba ho vitatsika ny manohitra ny asan'ny maizina ary ahazahotsika ny fandresena. Satria efa manana ny fanahy masina isika, dia io fanahy masina io no entintsika hanorenana izany filana ratsy izany. Mazava mantsy ry havana ny filana vokatry ny maha olombelona, mpanota, fahafatesana. Noho izany mila hery isika mba hanoeran'izany dia ny fanahy masina ka hananantsika ny fahavelomana dia ny fahavelomana ao amin'ny Kristy. Izany no midika ry havana ho fandresena omen'ny Tompo atsika no ny asa ny fanahy masina. Ry hava-malala, jereo tsara nge ao amin'ny Efesiana toko 9 ny 10 ka hatramin'ny 20. Fa raha jerentsika ilay 10 ao amin'ny Efesiana toko 9 io, Efesiana toko 9 ny 10 dia misy an'izao teny izao ao manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo: ary mivavah mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Mila mivavaka amin'inona hoe? Amin'ny fanahy. Fa tsy manana hery hanoerana, tsy manana hery haretana manoloana ny fanangolen'ny devoly isika raha tsy manana ny fanahy masina. Tsarovy ary ry havana amin'ity an'io ty. Fa raha tiantsika ny ho mpandresy manoloana ny asan'ny maizina, manoloana ny asan'ny Satana, izay tsy mipetrapetra-pona fa miezaka mandrakariva handavo ny Kristianina, tsy azo fandresena isika raha tsy manaiky hitoeran'ny fanahy masina. Raha tsy manaiky ho tarihy ny fanahy masina isika dia ho lavo, ho potraka, ho resy ny Satana. Kanefa tsarovy fa ny fahalavona zay efa mahazo n'olombelona noho ny fiainana ny fahotana dia fahafatesana. Ry hava-malala, tsarovy ary amin'ity an'io ty fa ny fitoeran'ny fanahy masina ao anatintsika no antoka hananantsika ny tena fiainana, ary ny fitoeran'ny fanahy masina ao anatintsika no antoka hananantsika ny fandresena. Ho an'Andriamanitra ireny amin'ny voninahitra. Amen.
mivavaka isika ry havana ry Andriamanitra raisy zanaka ry fanahy masonao misotranao zahay ny amin'ny teninao zay nampitondranao ny mpanomponao mankasitraka tompo fa maneho mandrakariva ny fitiavanao anay izany misotra ny amin'ny fanahy masina zay efa nomenao anay fa ny fanahy masina zay efa ty anatinay no antoko azonay fiainana ary dia misotra tompo fa nampianatra anay ianao mampatsiaro anay ianao fa efa nomenao anay ny fanahy masina ary zany tompo dia maneho mandrakariva fa vita fihavanana aminao zahay no ny asa amin'ny fanahy masina aty anatinay tompo tsy zany any fa nampatsiarona ihany koa ianao fa lay fanahy masina zay aty anatinay no antoko ny fandresianay misotra tompo fa mikendry mandrakariva ianao ny amin'izay anananay fiainana sy fahavelomana dia fahavelomanao aminao Jesosy Kristy lay maty kanefa nandresy ny fahafatesana ny fandresianao ny fahafatesana tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao tompo dia maneho ny hery sy fahefanao Andriamanitra zay tsy misy matotra ry tompo Andriamanitra io mampaherezanay mitarianay mandrakariva amin'ny alalan'ny fanahy masina mba hahatonga anay andresy mandrakariva amin'ny ady etrenay mba hahatonga anay ho vita fihavanana sy ho tafaray marina tokoa aminao mba hahatonga anay hiavao mandrakariva indrindra amin'ny asa fanompoana izy tantiarahanay amin'ny asa zay niantsonao anay tompo resy lahatra zay ankehitriny fa ny fananao masina zay mpitaridalana ny fananao masina zay mpampianatra no antoko ny fambiazanay no mahatonga anay hitoetra matoka anaiky ho tapanao mahatonga anay hitoetra matoka azaka ny fitondranao Andriamanitra dia matoka zay tompo fa hitaridalana mandrakariva ny fananao masina tsy amin'ity anito ihany fa amin'ny androm-piainana manontolo ampianaro zay anaiky izany fitariany fananao masina zany fa zany dia fahaveloman'ny fiainanay fahavelomanay eo amin'ny fanatirana ny asanao ary indrindra ho fahasahina ihany koa ijoro vavolombelona fa manompo Andriamanitra velona izahay ary mamelona anay ihany koa tompo dia mankasitraka indrindra mankasitraka ny amin'ny fikarakaranao anay satria ny sitraponao Andriamanitra ny teninao dia mamelombelona anay hatrany ary mampatsiaro anay ihany koa ny amin'ny tokony ataonay misotra tompo fa asehonao mandrakariva ny amin'ny fombanao sy ny fitantananao ny olonao vavaka izay tompo ho an'ny fiangonana apetraka ampitananao tompo mba tena fiangonana manaiky ho tezaina tokoa ka ny fananao masina ny asa ao anatin'izany ny fananao masina no ekena ho mpitaridalana ho mpampianatra marina mankasitraka tompo fa na dia teo arin'izay mety tsy famendrenay dia misotra fa no hamarinao zahay ka tena tafiombina aminao ary ao ka tompo tena hitoetra tanteraka amin'ny fatokiana amin'izay efa nametranao anay zahay indrindra ny fiangonana dia mankasitraka tompo fa ianao tokoa dia hiara-iasa amin'ny fiangonana aneno herinao sy ny fahefanao ka atontosa reo asa maro samihafa zay tanterana etoan'izao fiangonana izao ho fanehoany zany ho voninahitra ao Andriamanitra satria Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ianao tompo dia indreto ary tsiraray avy samy manana hitahitanay zay tiana entiny eo anatrehanao ka asehonay zany amin'ny alalan'ny ivavaka mangina ivavaka mangina sika ry havana dia mankasitraka ry tompo Andriamanitra io fantatra fa Andriamanitra miainy sy mamaly vavaka ianao ka dia ianao tompo hamaly ny vavaka ny tsiraray avy ao andahapany fahamasinanao fa mivavaka izay tompo ho an'ny fiangonana zay mankalaza ny taon'ny jobily ihany koa ny sampana tompo apetraka ampitananao reo vina sy asa maro samihafa ho fanehoana ny tsangam-batony zany taon'ny jobily zany dia ampahirezy tompo ny mpanomponao indrindra reo komity zay mihetsehitra ao anatin'izany mitarika ny fiangonana me fahazavan-tsaina
anehoana ny voninahitra ao Andriamanitra ary indrindra ampandrosoana ihany koa ny asanao. Tompo dia miatrika hatrany ny asan'ny fiangonana izay dia ianao nitarika hatrany amin'ny lalana fanamasina ahafana manefa izany ho araka ny sitraponao Andriamanitra satria Andriamanitra tompo ny asa ianao ary maniraka na hiasa ampamendrena, hiasa ampamasinana, hiasa amin'ny fahamarinana. Dia matoko zay ry tompo Andriamanitra io fa tsy andao, tsy amela irery ny fiangonana ianao fa tena aneo zany hery sy fahefanao zany. Dia tompo ny fiangonana mba hitapy fahamasinana hatrany indrindra ny tsiraray avy eo ampanefana ny zahara ndraikitra ny adidy izay tanterana eo anatrehanao Andriamanitra. Dia mankasitraka ry tompo fa zay tsy voatondra avanay dia irinay fa Andriamanitra ny fahafenony ianao ka afaka mameno zany eo amin'ny fiainanay. Dia ataonay tompo ny vavakay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy famonjy anay ilay efa nampianatra na hivavaka manao hoe rainay hoe zany an-danitra masina ry hava-malala andesika hitsangana ka hijoro vavolombelona amin'ny fiarahana manonina ny fanekempinoana laharana fahaefatra. Ny fanekempinoana laharana fahaefatra no iarahantsika manonina fijoroana vavolombelona amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe manambara ny finoantsika an' Jesosy Kristy isika dia araka ny teniny Jaona mpanao batisa hoe sy araka ny teny nataony Andrea hoe sy araka ny teny nataony Natanaela hoe sy araka ny teny nataony Samaritana hoe sy araka ny teny nataony Petera hoe ary araka ny teny nataony Tomasy hoe Tompo sy Andriamanitra. Amen. Petraka ianareo. Ry hava-malala, isaorana ny Tompo no amin'ny fahatanterahany fotoana ary dia andeha amarana izao fotoana izao sika ka ny hira firana fanampiny fahatelo ny andininy voalohany sy faharoa no ataontsika eo am-pitsanganana dia raisina ny tsodrano aorian'izay. Mitsangana sika ry hafa. Oh,
raisoa amin'ny finoana ny tsodrano izay atolotra anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe fiadanana ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo ny fahasoavana aneo amin'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Petraka ianareo. Ho an'Andriamanitra irery any amin'ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.